Vatsympana entin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Isaorana ny Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay nitadintsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-pana rehetra any an-danitra. Araka ny nifidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Amen. Vavakantsika tompoko. Isaoranay sy omeny voninahitra anao ry Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy Tomponay, noho ny tombonandro sy tombom-pahavelomana omenao anay mandrakariva, ary mihoatra lavitra noho izany ny fitahim-pana rehetra avy any an-danitra izay arotsaka ao aminay tsiraray avy. Miarabanao mpanetretena ary manoroka ny tongotra masina zahay, Ray tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Aidiny ny fanainao masina ho aminay tsiraray avy, mba azahoanay mandray ny teninao, ahafahanay miaina sy manantanteraka ny sitraponao, ka dia ho tany lonaka tokoa ny fonay haniriany izany teninao izany. Ny tenena mandrakariva Jesosy araka ny fombanao, amin'ny alalan'ity mpanomponao. Aleluia. Amen. Manonina ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho amintsika tsiraray avy amin'ity andro anio ity. Ary dia ampitiavana sy ampanetretena mandrakariva no ahafahako miatrano amin'ny tokantranontsika tsiraray avy amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Ny tenin'Andriamanitra izay iorenantsika dia ao amin'ny bokin'ny Efesiana toko 2, andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Efesiana toko 2, andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianareo dia efa novelominy fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanakiny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena kofa iny tamin'ny filan'ny nofontsika, ka nanaovantsika ny daniny nofo sy ny saina, ary araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo noho ny halehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika, na dia fony mbola maty ny fahadisoana azy isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'ny Kristy. Fahasoavana no namonjena anareo. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no azahoantsika mandray ny lohahevitra hoe meteza ho velomina ao amin'ny Kristy. Meteza ho velomina ao amin'ny Kristy. Isika tsiraray avy izay atao hoe efa nandalo fandidiana dia samy mahatsapa sy mahalala izany atao anestezia izany. Ary rehefa asiana anestezia ny olona anankiray, dia misy karazany izany anestezia ampiasainy ny mpitsabo izany. Asa raha fantatsika ny atao hoe meopa. Io meopa io dia fifangaroan'ny gazy anankiray izay ampiasain'ny mpitsabo mba ahafahany manalefaka ny fanantenana amin'ny fomba tsotra. Ary ao anatin'izany dia afangarony amin'ny oksizena izay tsy maintsy ilaina amin'ny taovam-pisefoana io meopa io. Izany hoe fifangaroan'ny protoxyde ny azota dia ny gazy, dia io no mahatonga ny olona anankiray izay ampatoriana hatory. Kanefany tsy hoe matory izy akory, fa ny masony mahiratra, fa kosa
toa hitany avokoa ny zavatra rehetra izay atao aminy. Ary ao anatin'io anestezia izay ampiasaina io dia misy fofona tahaka ny mamy avy amin'io meopa io amin'ny alalan'ilay masika izay apetraka eo amin'ny oron'ilay marary. Ary rehefa avy eo dia tsy renitsony ny fanaintainana. Izany hoe io anestezia izay ampiasaina io zany dia zavatra anankiray ampiasaina mba tsy handrenesany marary anankiray hodidiana ny fanaintainany kanefa kosa tsy matory izy ao anatin'izany fa mba hampisy ataontsika hoe bien-être général ho an'ilay marary. Ary ao anatin'izany dia mahatsiaro izy izany hoe olona tonga saina izy tena tonga saina tanteraka izy hoe inona ny zavatra miseho manodidina azy. Inona moa ny ifandraisana izany amin'ny tenin'Andriamanitra izay novonakintsika teo, izay milaza hoe meteza ho velomina ao amin'ny Kristy. Samy miara-mahafantatra sy miara-mahatsapa itsika fa ny tompon'ny fahefana rehetra eto amin'ity tany ity na eny amin'ny rivotra eny dia mazava ho azy fa ny devoly ny tompon'ny fahefana sy ny Satana. Izy ireo no manana fahefana eo am-pelatanany ka mahatonga ny tontolo ara-moraly ny izao tontolo izao ho eo am-pelatanany. Dia tahaka izany koa tahaka ny lazaintsika ity teo hoe ilay atao hoe meopa dia toa manome fiainana ohatran'ny hoe ambiance ara-tsaina milamina eo amin'ny manodidina ary mahatonga atao hoe ohatran'ny filaminana, saritsariny filaminana ny dôzy izay omeny ary koa manome influence hozintsika izay ilain'ny olona eo amin'ny fiainana eto amin'izao tontolo izao ity. Ny anankiray indray dia toa manome fomba fijery mahafinaritra kanefany ao anatin'izay dia toa ohatran'ny hoe fijery ny zavatra rehetra toa ohatran'ny mety avokoa satria izay ny saritava ataon'ny devoly sy ny Satana. Fa kosa ny zavatra hoentiny sy ny hafarany rehefa avy eo dia fifaliana sandoka sy fifaliana mamitaka avokoa. Inona moa no tian'Andriamanitra ho lazaina antsika ao anatin'izany? Isika tsirairay avy sy ny zanak'olombelona dia mendrika ny ho faty noho ny fahotatintsika sy ny fahatosoantsika. Raha ny zavatra iainantsika isan'andro na ny zavatra iainan'ny zanak'olombelona isan'andro dia betsaka sy miara-manaiky tsika fa variana loatra izao tontolo izao sy ny zanak'olombelona manoloana ny inona? Manoloana ny réseaux sociaux na any an-trano izany na any an-tokantrano. Ary indrindra mandany fotoana maro manoloana an'ireny écran ireny na ny kely na ny lehibe. Ary inona moa ny tanjon'ny fahavalo ao ambadik'izay? Dia nitarika ny zanak'olombelona mba hoe hiala sasatra hitady fahafinaretana fa tsy misy fiafarany.
Ary ny tena zava-doza dia ny kristianina no voasarika maro ao anatin'izany. Ary izay no ataontsika hoe izay ilay atao hoe anestesie miadana, anestesie doucereuse ozy izy ny teny baiko. Ary amin'ny farany inona zavatra mitranga, lany ny herinao sy ny tanjakao, lany ny fotoananao, ary tsy misy satria angalarin'ilay fahavalo ny fotoana sy ny fifandraisanao amin'ilay Andriamanitra mpahary anao. Ry kristiana havako, inona ary ny vahaolana tokony raisintsika tsiraray avy izay milaza fa manara-dia an'i Jesosy? Andehantsika hifoka ilay rivotra madio. Inona no rivotra madio tiany tenin'Andriamanitra ho lazaina eto? Dia ny hetezantsika ny ho velomin'ny Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny alalan'inona ary no andraisantsika izany fahavelomana izany ka ahafahantsika mifoka ilay rivotra madio tsy misy fangarony? Amin'ny alalan'ny vavaka sy ny famakiana ny tenin'Andriamanitra mba ahafahantsika manatsara sy mampitombo bebe kokoa hatramin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra iray. Ary rehefa tanterakitsika izany dia mandray ilay hery mpanahy isika ka mahatonga antsika andositra sy tsy handany ny fotoanantsika amin'ny zava-poana tsy misy fiafarany. Mila mahatsiaro tsika fa ny zavatra rehetra tsy misy an'i Jesosy Kristy Tompo dia mazava ho azy fa ny Satana no mifehy azy. Ary hajambain'ny Satana mazava ho azy ny sain'ireo olona eto amin'izao tontolo izao, na mahalala na tsy mahalala an'Andriamanitra, mba tsy hahita sy tsy hahafantatra ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tena zava-doza dia andevozin'ny fahotana sy ny fanindrin-dratsy isan-karazany, indrindra na dia ireo izay milaza fa manara-dia an'i Jesosy ara. Mitady ny fomba maro samihafa hoentina hanamarinana ny tena hoe izahay izany tsy mba afaka nifaly, izahay izany tsy mba afaka hanao izao na hanao izao. Eny tompoko, tena afaka mifaly sy maneho ny fifaliantsika tokoa isika, zanak'Andriamanitra sy mpanara-dia azy, na dia mbola miaina eto amin'ity izao tontolo izao ity aza. Fa kosa samihafa ny fomba sy ny toe-panahy izay hoentintsika miatrika sy miaina manoloana izany zavatra rehetra izany. Isika efa nanaiky an'i Jesosy Kristy Tompo mpamonjy sy mpanapaka ny fiainantsika, dia mila manaiky isan'andro isika mba ho velomin'ny Jesosy Kristy Tompo ka handray ny famindram-pony mandrakariva mba handehanantsika amin'ny fahamarinan'ny teniny. Tsy misy azo lazaina hoe afaka iraintsika amin'ny fanaon'izao tontolo izao, fa tsy maintsy misafidy tanteraka ny fitsipim-pitondran-tena sy ny fitsipim-piainana manoloana ny tontolo misy, dia na ny tontolo fehezin'ilay devoly Satana izany, na ny tontolo izay tarihan'i Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ireo rehetra ireo izay manana ny Kristy Tompo, isika izay nandray an'i Jesosy ho mpamonjy sy mpanapaka ny fiainantsika, dia aoka isika ho tompona andraikitra tanteraka amin'ny zavatra izay ataontsika. Efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao izany. Ary ilay Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny halehiben'ny fitiavany, mariky ny fitiavany antsika izay,
teraiso izay fitiavan'izay satria tia-melona atsika tsiraray avy izy. Anjara antsika tsiraray avy ny misafidy na ho velomin'ny Jesosy Kristy Tompo isika na itsy. Fa rehefa tsy hanaiky ho velomintsika dia tompona andraikitra tanteraka ianao ny amin'ny fahotana sy ny adalàna izay tanterahanao. Tiantsika ara ve ny iaina ao anatin'ny rivotra madio? Anio ry havako, meteza ho velomin'i Jesosy Kristy tompondray ka tsy handany intsony ny fotoana sisa iainantsika amin'ny zava-poana, fa kosa handany ny fotoanantsika amin'ny alalan'ny fanarahantsika sy ny fanatanterantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ho azy irery ny voninahitra, isika kosa naiky ho velomin'i Jesosy Kristy Tompo. Ivavaka tsika tompoko. Misaotra anao indrindra izay ry Andriamanitra rainay satria nalefanao Jesosy Kristy Tompo zanakao mba hitondra fahavelomana sy fiainana ao anay. Izahay tsiraray avy nefa Jesosy dia miaina eto amin'ity izao tontolo izao ity, ary matetika izao tontolo izao sy ny mpanjaka manapaka amin'izao tontolo izao no ekenay koa andidy sy hanapaka ny fiainanay, hibaiko ny fiainanay na dia amin'ny kely indrindra ara. Any Jesosy dia tsy manana fahavelomana izay fa miaina ao anatin'ny fahafatesana, mandany ny fotoana izay nomenao amin'ny zava-poana ary variana amin'ny anestesie doucereuse izay omeny Satana sy ataon'ny Satana aminay mba hahatonga anay ho reraka, ho vizana ary tsy hanam-potoana intsony amin'ny fifandraisana aminao. Mibebaka, mifona, mivalo eo anatrehanao Jesosy fa tena tsy tanteraka izay. Betsaka Jesosy ny faharavana amin'ny fifandraisana nisy tamin'ny mpanaradianao eo anatrehanao, kanefa androany ianao Jesosy dia mbola miteny sy mampatsiahy anay fa mila manaiky izay no velominao. Ary tianay Jesosy ilay fananao masina mihitsy no arotsaka ao aminay tsiraray avy, hanomezanao anay Jesosy fo vaovao, saina vaovao, fanahy vaovao, ary ilay fofinaina mahavelona avy aminao, madio, tsy misy fangarony, amin'ny alalan'ny vavaka sy ny teninao izay vakianay sy reninay isan'andro anie, no hitondra izany fofinaina mahavelona izany ka hanananay fahavelomana eo amin'ny lafim-piainanay tsiraray avy. Jesosy malalo, raha mbola misy Jesosy mbola manaraka ny fomba sy fanaon'izao tontolo izao, mankafy ny fanaon'izao tontolo izao satria zanaky ny tsy fanarahana, dia afatopatory izany rehetrarehetra izany Jesosy, atsipazo any amin'ny farihy mirehitra afo. Fa aoka kosa izay tsiraray avy Jesosy, hanavao ny fanoloran-tenanay ka tsy handeha intsony amin'ny filanin'ny nofinay na hanao ny danin'ny nofinay sy ny sainay, fa kosa Jesosy malalo, handeha araka ny sitraponao satria ianao milaza fa fahasoavana no namonjena anareo. Mankasitraka Jesosy fa mbola miala nenina aminay mandrakariva ianao, ary izany no anoloranao ny tso-dranonao aminay tsiraray avy manao hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Misaotra Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, ary dia ndreto izahay manavao ny fanoloran-tenanay fa hiaraka aminao satria ianao no efa nanao fihavanana taminay ka nandrava ny hevitry ny fisarahana tamintsika roa tota. Tazomy mafy izay Jesosy fa tsy mahatananao, ary koa ampianaro izay hijoro tsara eo aminao ka andeha hitory koa ny teny soamahafaly ho an'ny hafa izay mbola tsy nandray ny fahavelomana avy aminao.
raha misy ny tera, raha misy ny aza, raha misy ny fanatim-pisaorana sy ny fanatim-piterana, dia ianao ilay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa ny fahavelomana avy aminao kosa Jesosy Kristy Tompo ho aminay tsiraray avy anio ampitso ary mandrakizay. Tiana ianao Jesosy, tiana ianao, tena tiana ianao amin'ny fonay, ny sainay, ny fanahinay, ny herinay. Aleloia. Amen.